Fifaliana ho ahy ny mpitandrina sy lofon'ny rina ramboarsona no miarahaba nareo rehetra na aiza misy anareo manaraka ary koa miaino zao fandarana azo antoka fa navoto amin'i Kristy ny fahasoavan'Andriamanitra io amintsika rehetra ade mba ho tanteraka amintsika amin'ny fikasany natao zao fitoriana zao mba afantarantsika izay voalaza amin'ny baiboly ary tonga antsika voaomana hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra satria izay indrindra ny lohateny amin'ity fandarany ity ho avy indray Jesosy eny amin'ny raony lanitra ary maro zany hitsena azy eny amin'ny raony lanitra eny ka mba azahoan'Andriamanitra manampy antsika satria ny tenin'Andriamanitra no ambara sy azavaina dia hivavaka antsika misaotra anao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavana sy ny famindram-ponao dia tanteraka zao fotoana izao ary manantena sy matoko zahay fa meno saina fahendrena fahalalana ary ametraka teny mivavaka anao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary ireo olona zay miaino na aiza misy azy dia manokatra amin'ny fony ianao sy ny sofiny mba andraisan'ny teny ary ampitoetra zany teny zany ao amin'ny fony koa dia ho anao ny dera sy ny saotra ary ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy a Nazareta no anaovako izany vavaka zany saotra Andriamanitra amen alleluia maro ny teny zay fandinitsika sy nambarantsika teto ary fantatsika tsara fa misy an'izao aretina eran-tany coronavirus izay fizantoetra mahamay ho an'ny mponina rehetra ety ambony tany zay voalaza ao amin'ny apokalypsy toko fahatelo ovakitsika ihany zay apokalypsy toko telo andininy fito ka hatramin'ny 10 apokalypsy toko fahatelo andininy fito ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompo manao hoe ary soratoko amin'ny anjelin'ny fiangonana any Philadelphie zao ny lazainy zay manana zao ny lazainy zay masina zay marina zay manana ny fanalahidin'ny Davida zay mamoha ka tsy misy manidy ary manidy ka tsy misy mamoha fantatro ny asanao indro efa nasiko varavara mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy fa manana herikely ihany ianao ka tandrina iteniko ary tsy mba mandany anarako indro alaiko ny sasany avy amin'ny sinagogan'ny Satana zay milaza ny tenany ho jiosy kanefa tsy izy fa mandainga indro hataoko tonga hiankohoka eo anatrehan'ny tongotrao reo ka ho fantany fa zaho efa tia anao satria efa hitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao zaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fagapanahy zay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizantoetra zay monina ambonin'ny tany ho avafangy anaho tany mafy zay anananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao zay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'ny Andriamanitra ary tsy hiala eo intsony izy ary hosoratako eo amin'ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'ny Andriamanitra dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ary ilay anarana vaovao ary ilay anarako vaovao zay manantsofina ao kristiano zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana eo amin'ny andininy fahafolony misy an'le fizantoetra mamayra zao tolo zao araky ny teny hoe satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana kianao zaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanaky zay efa hiatra amin'izao tontolo zao ho fizantoetra zay monina ambonin'ny tany itsika dia fizantoetra ety ambonin'ny tany ka ny olon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy tsy mahatratra n'izany aretina zany na ho fatiny zany
raha zay mihitsy satria andriamanitra mihitsy milazany zany ao amin'ny salamo fa raiky amin'ny sivifolo arovan'andriamanitra amin'ny arety mandringana ny olony am'zany fizany toetra izany. Salamo fa raiky amin'ny sivifolo indimy ka hatrany favalo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe tsy atahotra ny korokoro noho ny alina ianao na ny zanatsipika manidina amin'ny andro natrariny hoe tafio-drivotra zany na hororotany na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovonina zao coronavirus zao ny voalaza am'izany na de i tsy arivo aza lavy eo anilanao sy ray aly eo ankavananao de tsy hiatra aminao zany ny olona zay eo am' Jesosy zany tsy tratrany zany arety mandringana na aretina mamely zany na de isy arivo aza lavy eo anilanao sy ray aly eo ankavananao de tsy hiatra aminao zany. Direo tsy hijery maso fotsiny anao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Ny olona tena ao am' Jesosy zany tsy mba voany zany arety mandringana zany. Ny andininy fahasivy ka hatramin'ny raiky amby folo. Salamo fa raiky amby folo andiny sivy ka hatramin'ny raiky amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Satria koa ianao iaveo tsy anao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsisy loza anjoanao naretina hanakaiky ny lainao fa izy andidiny anjeriny aminao mba tsy aro anao any am'izay rehetra alianao. Zereo tsara ty andininy fahasivy tapany faharoa sady nataony ho fonenanao sady nataonao ho fonenanao ny avo indrindra de ny andininy fahafolo de tsisy loza anjoanao na aretina hanakaiky ny lainao. Ny olona am' Jesosy zany tena voaro mihitsy amin'ny aretina satria moa ny amin'ny hoe hoavy ndray Jesosy andraony lanitra izay no ambaratsika maro ovakitsika ny teny Jesosy ny am'izay voalaza amin'ny Jaona toko faefatra amby folo ajantsika eo no many am'le satria maro ny olona mieritreritra nantanao hoe rehefa matony le olona de lakasany an-danitra fa matony de lasa an-danitra ny fanahany fa mivatany ao ampasinao ihany de aloha vakitsika ny teny Jesosy hoe hoavy ndray izy minaran' Jesosy Kristy tombo aza malahelo ny fonareo Jaona efatra amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo azafady Jaona efatra amby folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro ratsy zany de efa naza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho de hoavy ndray ka andrainareo any amiko ka zay hitoerako no hitoeranareo koa. Eto Jesosy zany de milaza fa hoavy haka ny olony ary zay hitoerany no hitoerany koa. Io zany mahatonga ny olona milaza hoe rehefa matinao de efa natsony ray ody any aminy de efa eo akaikin'Andriamanitra aina am' Jesosy diso zany tsy ankasitran'Andriamanitra ny fahafatesana raha voalaza amin'ny Baiboly ny jerena. Ezekela valo amby folo zao ny teny amin'ny andininy roapolo. Ezekela valo amby folo andininy roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Moa sitrako akory va ny fahafatesany ny ratsy fanahy hoy avy tompo fa tsy ny ialany amin'ny alehany mba ho veriny izy. Sitrak'Andriamanitra mihitsy ny fahafatesany zay maty ratsy fanahy. Ny andininy roa amby telopolo manamafy an'izay. Ezekela valo amby folo andininy roa amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy sitrako ny fahafatesany zay maty hoy iavy tompo koa mibebanareo mba ho velona. Sitrak'Andriamanitra mihitsy ny fahafatesana ary maro ny olona mieritreritra fa hoe ny fanahy lasa mankany an-danitra diso ihany koa zay satria zao ny ten'Andriamanitra amin'ny Ezekela valo amby folo ihany andininy faefatra. Ezekela valo amby folo ny andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy indro aza ny fanahy rehetra tsy ny fanahy toy ny fanahiny ray de toy zany koa ny fanahiny zanany samy ahy regny ny fanahy zay manota no ho faty. Zero tsara eto indro any fanahy rehetra toy ny fanahiny ray de toy zany koa ny fanahiny zanaka samy ahy reny hoy Andriamanitra ny fanahy zay manota no ho faty. Raha vakitsika amin'ny teny frantsay izy io le teny farany io
ny fanahy zay manota no faty tsara aloha vakitsika misy ny teny Andriamanitra amin'ny Ezekela 12 ary ny andininy fahaefatra vakitsika amin'aratsotry Ézéchiel chapitre 18 verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ny fanahy zay manota no faty. Ny olona nefa mieritreritry hoe ny fanahy olona asany an-danitra. Diso zany. Fa rehefa maty le olona, miara-levona amin'le olona maty fanahy. Ny andininy 20 manazava an'izay koa. Ezekela 20 mianaran'i Jesosy manao hoe ny fanahy zay manota no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heliko ny rainy, ary ny rainy tsy mba hitondra ny heliko ny zanany. Ny famarinany ny marina ho amin'ny any, ary ny faratsiany ratsy fanahy kosa ho amin'ny any. Mazava tsara eto hoe ny fanahy zay manota no faty. Raha vakitsika amin'ny teny frantsay koa zany a, Ézéchiel chapitre 18 verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est l'autre ça l'antenne. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Arrête mystérieux. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ny faratsiny ratsy de eo amin'ny any, ary ny famarinany marina de amin'ny any. Ny fanahy zay manota no ho faty. Ary ny ten'Andriamanitra ao amin'ny mpitoroteny de milaza amin'ity fa maty sy mba mahalala na inona mampalahelo rehefa misy maty dia miteny miresaka am'le maty ny olona, tsy maheno ny inona tsony eo, tsy afaka miresaka tsony ny maty, fa rehefa maty izy de maty. Jerentsika ingeny mpitoroteny 7, mpitoroteny 7:7 ka hatramin'ny 9. Mpitoroteny 7:7 ka hatramin'ny 9 aminaran'i Jesosy manao hoe fa izay rehetra isa mivelona dia mbola hantenaina, fa ny amboa velona ny tsara noho ny liona maty. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba malala na inona. Ary tsy manana valim-pitintsony izy, fa hadiny ny fahatsirovana azy, na ny fitiavana, na ny fankalany, na ny fialonany, de samy efa levona gela, sady tsy manana anjary intsony mandrakizay am'izay atao aty ambany masoandro izy. Zao tsara teny andininy fahaeniny ty, fa ny fitiavany, na ny fankalany, na ny fialonany, de samy efa levona gela, sady tsy manana anjary intsony mandrakizay am'izay atao aty ambany masoandro izy. Maty zany tsy manana fitiavana koa, le zanako zay, le zafikeliko zay, le vadiko zay, le ray tapoaniko zay, tsisy an'izany tsony. Ndi apeko izy fa mampalelo amin'ny manjo azy, tsy misy an'izany tsony. Fa maty izy de maty. Mazava tsara fa tsy manana anjara tsony atao aty ambany masoandro ny ratsy fanao. Vakitsika amin'ity frantsay koa, Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9 verset 4 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est le sareto. Fa ny alika velona mafaka miandry tanàna mivovo, fa ny liona maty tsy afaka anaovana an'ireny cirque reny tsony, fa maty tsisy ilana azy intsony. Un lion mort ne sert plus à rien. Bon. Verset 5. Les vivants, en effet,
savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tsy manana anjara ntsony atao zay ty ambany masoandro izy. Levona dôly. Ka tsy misy an'izany hoe efa maty aloha dia efa lasa any an-danitra ny fanahiny. Diso zany. Fa maty izy. Zay no mahatonga n'Andriamanitra ny teny hoe tsy sitrako ny fahafatesany maty ho Iavé. Tena marina mihitsy fa malahelo Andriamanitra fa niteny tamin'ny Adama sy Eva-Disy. Hoy Andriamanitra tamin'ny Adama, aza mihinana an'io hazo fahalalana ratsy ny tsara voan'ny io ianao. Fa amin'ny andro zay nananao azy, dia ho faty tokoa ianao. Raha ninona voankazo Adama, dia niala tamin'izy mivadiny ny fanamasina. Dia natsapa izy fa nitanjaka. Andriamanitra koa dia na satria vovoka ianao, dia verina hivovoka. Verina vo satria tamin'ny Adama mbola tsy voaforona, tsy nisy. Tsy nisy zany fanahy zany izy. Fa rehefa fofon'Andriamanitra fofona mavelona le vatana namboarin'Andriamanitra, zay vao nisy ny fanahy. Ary zay zany na tonga ny ten'Andriamanitra hoe adino ny fahatsiarovana azy. Ary raha ho avy Jesosy, zay indrindra na tonga ntsosaka ny olona. Satria raha ohatra ka efa any an-danitra ve ny fofona ny fanahiny. Dia ho avy Jesosy dia hidina indray ny fanahiny, hidina ny apasany indray zay vao hanangana azy tsy zay. Fa Jesosy manangana azy dia ho hitantsika nge, satria Jesosy ho avy lazay ho avy. Dia ahoana? Zao ny ten'Andriamanitra. Apokalipsy voalohany any andininy fahafito. Apokalipsy andininy fito amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy ary tomany azy ny firenena ambony tany eny amen. Voalaza eto fa ho avy eny amin'ny rahona lanitra Jesosy. Ary maso rehetra zay mbola velona amin'izay fotoana izay dia ahita azy na ny marina na ny tsy marina. Ary ho avy tokoa izy. Voalaza eto fa hoe na zay nandefina azy. Betsaka olona zay manisy ratsy an'ny olona satria hoy Jesosy hoe zay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia ataonareo aniko. Ale tena nandefina azy mihitsy azy. Aorian'ny arivo taona hitsangana amin'ny maty dia ahita azy koa satria aorian'ny arivo taona mbola lesona atao mbola ambarantsika zany ahita azy. Ahoana marina zany hoe fihevian'i Jesosy zany. Jerentsika eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra ny andininy 13 ka hatramin'ny 17. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra andininy 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy tiana hoe tsy ho fantatra ireo rahalahy ny amin'izay nodimandry. Mba tsy halelovana tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana. Fa raha inontsika fa maty Jesosy sady efa nitsangana tamindray dia toy izany koa nitondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Zao tsara fa rehefa nitsanga maty Jesosy naleva nitsanga tamaty toy izany koa zany nitondran'Andriamanitra zay maty dia vao atsangana maty. Ahoana ny fandehany zany andininy 12 ka hatramin'ny 17. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra andininy 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zao no lazainay aminareo ny amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola amin'ny toetra mandra-piavo ny Tompo dia tsy mba hialozy efa nodimandry akory. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantson'ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra'Andriamanitra ka zay maty amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Tena mivatany Jesosy mity ny hidina dia anangana ny maty zay ao aminy izy aloha. Amin'ny teny frantsay moa hoe les morts en Christ ressusciteront premièrement. Zay maty amin'ny Jesosy nitsangana aloha. Ny andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenany Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Zao tsara eto atsangana maty aloha zay maty amin'ny Kristy. Dia ireo olona mbola velona any Jesosy amin'izay fotoana izay dia voalaza amin'ny Korintianina voalohany toko 12 miaraka andreo zay vao nitsangana tamaty ovana tsy mety maty tsy mety lo.
Ny anaran' Jesosy Korintiana voalohany toko faha 10 ndraiky amin'ny 50 ka hatramin'ny 3 Korintiana voalohany toko faha 10 ny andiny ndraiky amin'ny 50 ka hatramin'ny 3 Korintiana voalohany toko faha 10 andiny ndraiky amin'ny 50 ka hatramin'ny 3 amin'ny anaran' Jesosy manao hoe indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra ka ho tsofina ny trompetra ary maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana zero tsara eto fa hovana tsy mety lo tsy mety maty le olona avy eo hitsenan'i Jesosy eny amin'ny raho any lanitra ary manaona kosa ny olona maty ratsy fanahy Apokalipsy toko faha 20 novakitsika ampiarahantsika amin'ilay Tesaloniana zay vo novakitsika teo misy teny ampiarahana amin'izay Tesaloniana voalohany toko faha 4 ny andininy 17 dia ampiarahana ny Apokalipsy toko faha 20 Tesaloniana voalohany toko faha 4 andininy 17 ampiarahana amin'ny Apokalipsy toko faha 20 andininy 5 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Tesaloniana voalohany toko 4 andininy 17 ary amin'ny anaran'i Jesosy tompo ary fa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo dia eny amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika ndiny fahadiminy Apokalipsy toko 20 fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patapitra ny arivo taona zany fitsanganana voalohany hoy zany fitsangana voalohany ho an'ny olombovonjy satria ny ratsy fanahy koa mbola hatsangana maty mbola hohitantsika zany any arinany fa ny sisa maty ny ratsy fananany tsy mbola mitsangana maty ny andininy fahenina sambatra sy somasina zay mananjara ny fitsanganana voalohany ireo tsy mba nana ny fahafatesana faharoa fahefana fampisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona raha olona natsangany Jesosy amin'ny maty miaraka amin'ny olombovonjy mbola velona dia akaro any an-danitra dia miara-manjaka amin'ny Jesosy Kristy any an-danitra arivo taona ary tsy miara-manjaka fotsiny izy fa voalaza fa hitsara ny ratsy fanahy izy ireo Apokalipsy toko faha 20 ireo olona lasa an-danitra miara-manjaka amin'ny Jesosy misy zavatra ataony koa Apokalipsy toko 20 andiny ndraiky amby 10 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy andiny ndraiky amby 12 ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany tsony ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy andrasantsika io ary nakita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo ny lohan'ny sery fiandrianana ireo olona nitsangana tamaty zany efa lasa an-danitra ary nivelarina ny boky namelatra boky izy ireo boky maro ary nisy boky ray koa novelarina diany boky ny fiainana izany ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoritra teo amin'ny boky araka ny asany ireo olona lasa an-danitra eo zany amin'izay fotoana zay mandritra ny fotoana dia manetra boky maro be misy narandreo ratsy fanahy ao ny tanina amindreo hoe nahoana dadanay tsy tonga aty nahoana ny zanako tsy mba lasa aty nahoana ny vadiko tsy mba lasa aty hita ao amin'ny boky ao daholo ny antony tonga n'olona tsy lasa ny an-danitra tsy voavonjy anao ny pasterany tsy lasa aty nahoana le dekona tsy mba lasa aty hita ao daholy zatra ratsy nataon'izy ireny ary anankiray motsy ny boky ny fiainana raha mamaky amin'ny baiboly teny frantsika dia be le boky raha ny ratsy fanahy fa le boky ny fiainana tokana ary ao ny anaran'ny olombovonjy tsy mba voafafa teo amin'ny bokyny olombovonjy io ny olona bokyny marina io zany ry olombovonjy ao daholo ny anarany manona kosa ny am'ireo ratsy fanahy mbola velona amin'ny fiavian'i Jesosy Tesaloniana faharoa toko faharoa ny andininy faha 9 Tesaloniana faharoa toko faharoa andininy faha 9 amin'ny anaran'i Jesosy azafady ny andininy fahavalo ary dia isao ilay tena mpandika lalàna zay ko olay von'ny Jesosy tompo amin'ny fofonainy vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany ny ratsy fanahy mbola velona zany a foanany Jesosy amin'ny fofonainy vavany ary aringany amin'ny fisehoan'ny fiaviany manamarina an'io ny Isaia 40
andininy faefatra. Isaia 1:10 ary andininy faefatra. Zao voalaza Isaia 1:10 Isaia 1:10 andininy faefatra minaran Jesosy fa ho tsarainy amin'ny famarinana ny malahelo ary omeny rariny ny mpandefotra amin'ny tany, hamaly ny tany amin'ny tsorakanjony vavany izy ary ny fofonainy morony no hamonoany ny ratsy fanahy. Ho tsara zao fa efa Isaia de efa naminany an'izy io fa foanany Jesosy amin'ny fofonainy vavany ratsy fanahy mbola velona amin'izay fotoana izay. De fihainy faty miapatrapitra ty ambony tany, fihainy faty be de be mihitsy. Fa ny olombovontsy kosa lasa an-danitra de miara manjaka amin'ny Jesosy any an-danitra mandritsy ny arivo taona araka le vakitsika tao amin'ny Apokalipsy zay tiako vakina vetivety averina. Apokalipsy 20:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny sisa maty tsy mbola vela mandrapatapitra ny arivo taona. Zany fitsanganana voalohany. Sambotra sy masina zay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nana amin'ny fahafatesa faharoa fahefana, famposorin'Andriamanitra Jesy Kristy ireo ka iara-manjaka amin'ny arivo taona. Iara-manjaka amin'ny Jesosy arivo taona any an-danitra, ireo olombovonjy ary mana fahefana hitsara ny ratsy fanahy zay maty mandritsy ny arivo taona aorian'ny fiverenan'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra azy eriany ny dera sy ny saotra fa mbola toizatsika manaraka ny fanazavana ny am'izay. Fa tsy maintsy ho avy Jesosy eny amin'ny raony lanitra ary hitsena azy ny olona. Vavakotsika. Sotranao zay Andriamanitra mandramponao, sotra ny fahasoavanao, sotra ny fahatanterahana ny fanazavana, fitoriana ny afatra, ho anao ny dera sotra ary voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, sotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. De manovy ny mahafinaritra indray tompoko, fahasoavan'Andriamanitra amintsika rehetra amanaraka ny toy ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.